Ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Hebreo 1:1. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tompony finoantsika sy mpanefa azy, ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao. Ny asan'ny finoana no jerentsika androany. Resaka finoana, io tena zava-dehibe mihitsy amin'ny fiainana maha-kristianina sy ny fiainana maha-mpivavaka. Hebreo 1:1. Efa hainareo tsy enjery, hainareo na tsy mamadika ny sokatra masina azy. Hebreo 1:1. Ahoana no lazainy? Ary ny finoana dia fahatokinany zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Zay zany ny famaritana ny atao hoe finoana. Zao anefa no tokony ho tandremantsika. Tsy ny finoana no fototry ny famonjenantsika. Ny fototry ny famonjena dia Jesosy Kristy. Ao amin'ny Jesosy ny famonjena, fa ny finoana dia fitaovana omen'Andriamanitra antsika. Fitaovana omen'Andriamanitra antsika mba ahafahantsika maneho ny famonjena izay nomeny Kristy antsika. Fitaovana fotsiny izany io, fa tsy tanjona. Fitaovana ny finoana. Ka raha nanolotra ny ainy ho famonjena antsika tsiraray avy Jesosy Kristy, dia tiany mba hino an'izany famonjena izay nomeny izany isika. Amin'ny alalan'ny finoana, io ilay finoana mahavonjy. Manaiky an'i Kristy. Ampiasaina zany ilay finoana ao anatin'ilay fitaovana. Mino ny famonjena nataon'i Kristy ary manaiky azy. Misy toky ho an'ny fanahy izay nosasany Kristy sy voatafy tamin'ny fahamarinana ary sarobidy eo aminy. Manana toky isika rehefa manaiky fa nosasany Kristy. Ahoana zany ilay dingana? Kristy mahatoa antsika 2000 taona lasa mahery zay. Mpamonjy antsika Kristy. Zao anefa tsy hitan'ny masontsika, tsy notsapain'ny tanantsika, fa amin'ny alalan'ny finoana. Ny finoana izay mahatoky zato isan-jato dia ekentsika fa mahavonjy antsika Kristy 2000 taona lasa izay. Kristy any an-danitra any manao asa fanelanelana ao antsika, mifona ao antsika. Tsy hitan'ny masontsika izany, fa amin'ny alalan'ny finoana dia ekentsika fa mifona ao antsika Kristy ary manaiky izany fifonana izany isika. Kristy ho avy tsy ho ela handray antsika. Mbola tsy nisy nahita an'izany Jesosy Kristy ho avy eny amin'ny raha-olona tsy mbola nahita an'izany. Izay tsy mbola hitan'ny maso, tsy mbola ren'ny sofina, naniditra tao am-pon'ny olona, no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Tsy mbola nahitan'ny Kristy niverina izany. Fa amin'ny finoana dia manaiky zato isan-jato isika fa tsy maintsy ho avy Jesosy Kristy. Tena zava-dehibe indrindra ny fananantsika finoana. Ka izao, tadio fa tsy maintsy ampiasaina ny finoana. Tsy maintsy ampiasaina ny finoana. Fa raha tsy ampiasaintsika ny finoana, dia ho faty izany finoana izany. Amin'ny alalan'ny inona no fomba ampiasana ny finoana? Amin'ny alalan'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fanekena izay nolazain'Andriamanitra. Zava-dehibe indrindra ao antsika ny mangataka amin'Andriamanitra mandrakariva, mba ahafahantsika mampitombo ny habetsan'ny finoana an'Andriamanitra atao anatsika. Ahoana ny fampitomboana ny finoana? Ahoana ny ampitomboana ny finoana? Amin'ny alalan'ny toriteny. Aiza no azoana ny toriteny? Amin'ny alalan'ny tenin'i Kristy izay mitoetra ao anatintsika. Rehefa mamaky ny sokatra masina isika, mandinika ny tenin'Andriamanitra, dia mitombo ny finoantsika, mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Samy ampahamoana isika ny amin'ny finoana izay nitazomintsika. Andehanana finoana marina, finoana matotra, finoana tsy miozongozona, finoana ny Kristy, finoana fanovonjeny Kristy tamin'ny alalan'ny rano. Hebreo 1:1. Ny finoana dia fahatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Asehoanao ny zavatra tsy hita. Ohatran'ny hoe tena zava-misy mihitsy ny asan'ny finoana. Hitomba ao anatinao ny finoanan'i Kristy, fanovonjeny Kristy ianao. Ndeha isika hiaraka hivavaka. Misaotra Jesosy eo fa mato anay ianao, namonjy anay, ho avy tsy ho ela handray anay. Izahay kosa omeo hery amin'ny alalan'ny teninao
mba hanana finoana mitombo hatrany, finoana tsy mianana, finoana matoky ianao ary finoana miasa ho fanafanganana ny fiverenanao. Atao zava-misy aminay izany, ka rehefa ho avy ianao dia hahita finoana aty anatinay. Amin'ny anaranao Kristy Tompona nonako nivavaka. Amen.